أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنم ناتن أرابا وذكريتا panaraka anity fandaharana fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Manaraka an'izany raha lasana bavy anaty finoana islam tsy mitsahatra miderany Allah ary mandefa tsodrano feno ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanarady azy ary ny rehetra izay nanaraka ny sorodalana mandra-pahatongavany andro fitsarana. Raha lasana bavy anaty finoana islam mbola ao anatiny tantaran'ireo mpaminany izay nifandimby tety ambony tany antsika ankehitriny. Efa niresadresantsika teto mpaminany Adama alayhi salam, mpaminany Idrisa alayhi salam, mpaminany Noh, mpaminany Hud ary farany teo dia mpaminany Saleh sy mpaminany Ibrahim alayhi salam. Amin'ity androany ity kosa dia aka-mpaminany anankiray tsy iza akory zany fa Sayyidina Lut alayhi salam. I mpaminany Lut alayhi salam izy dia zanaky rahalandray mpaminany Ibrahim alayhi salam. Ary mpaminany Lut alayhi salam dia nipetraka tao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Sodom, izay tao Jordanie no nisy an'izany tanànany Sodom izany, izay manakaiky any ranomasina maty na ny mer morte no nisy ny tanànany Sodom izay nipetrahany mpaminany Lut alayhi salam izany. Ary ny anarany mpaminany Lut alayhi salam voatanisa indimy amby roapolo ao anatin'izany Qur'ani al-Karim izany. Satria tenentsika hoe ireo mpaminany izay resadresantsika amin'ny ity tantarany na qasasul anbiya ity dia ireo mpaminany izay voalaza ao anatin'ny Qur'an ary misy tantarany ao anatin'ny Qur'an ary niavaka tamin'ny vahoaka rehetrarehetra. Izany no tantaraintsika amin'ity androany ity. Mpaminany Lut alayhi salam sy ny vahoaka ny Sodom dia anisan'ny vahoaka anankiray nanao zavatra izay tsy mbola fanao teto ambony tany. Nanomboka tamin'ny nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala ny Adama alayhi salam mandra-pahatongavany io vanim-potoanany nandefasana ny mpaminany Lut alayhi salam dia tsy mbola fahita ny zavatra izay nataony ireo vahoaka tao amin'izany tanànany Sodom izany. Satria nahoana? Satria ny vahoaka tao dia ny lahy manambady ny lahy ary ny vavy no manambady vavy. Izany toetra mamoafady, voarara, tsy mendrika, ratsy no niainan'ireo vahoaka tamin'izany fotoana izany. Ka noho izany, araka ny fomba mahazatra ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, rehefa misy vahoaka anankiray niopefy na niala tamin'ny sorodalana ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, niala tamin'ny fanomponany Allah, manao zavatra izay tsy fanao, dia tsy maintsy mandefa olona anankiray mampitandrina azy ireo mialohan'ny nesazy ho tonga eo amin'izy ireo. Zany nahatonga ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandefa ny mpaminany Lut alayhi salam mba hiresaka amin'izy ireo, hanazava amin'izy ireo fa ny zavatra izay ataonareo neka tsy mety, ny zavatra izay ataonareo ka voarara ny lalàna, ary ny zavatra izay ataonareo mamoafady tsy fahaseho masoandro. Izany lehilahy manambady lehilahy na ny vehivavy manambady vehivavy izany. Ka lasa i mpaminany Lut alayhi salam ary izy dia teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny sura maromaro anatin'ny Qur'an Karim manao hoe iz qala li qaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. O ianareo vahoaka, moavy ianareo niopefy diso tafahoatra loatra ianareo ary nanao zavatra izay tsy mbola fanao ny olona rehetrarehetra izay tonga teto ambony tany, fa ianareo no namorona ny toetra ratsy sy mamoafady ity. Atatuna innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Ianareo dia manala ny etaeta batanareo, manao ny firaisana ranofinareo amin'ny lehilahy mitovy aminareo, nefa ny vehivavy dia be dia be eo an-tanàna. Fa maninona ianareo manao an'izany? Maninona ny opefy diso tafahoatra nareo amin'izany fomba mamoafady sy fomba mahatsiravina vetaveta izany? Dia inona ny valitenin'ireo vahoaka ireo? Namaly izy ireo wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatina
ao akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Tsy nisy valiteny zay nataon'izy ireo afa-tsy valiteny miendrika fanesona. Ny teny manao hoe avoanareo eto amin'ny tanàna misy antsika i Lut alayhi salam, satria izy ireo olona madio, olona tsy mba mpanao fahotana, olona mendrika, olona ohatr' zao, olona voasafidin'ny Andriamanitra, olona ambony sy ny tariny, tsy mba manao fahotana mihitsy. Avelanareo fa avelaontsika efa mifahotana zay mahazatra antsika. Zany hoe misy olona tonga mampatsiahanao amin'ny fahotana zay ataonao, amin'ny toetra mamoafady zay ataonao, de valiteny ohatran'izany no ataonao aminy hoe avoao eto izy, esoro eto izy fa olona madio loatra, atsika efa maloto tsy maninona zany. Zay no valiteniny ireo vahoakany mpaminany Loto alayhi salam. Rehefa niantso i Loto tsy nety namaly izy ireo, niantso Loto tsy nety namaly ary tsy niala amin'ny fomba mahazatra an'izy ireo. De teo mpaminany Loto alayhi salam nitotodoha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nangataka doa mba anafaizana sy anasazina ireo vahoakany mpaminany Loto alayhi salam. Ka vonina Allah subhanahu wa ta'ala nandefany ireo anjely nitondran'ny fanasazina tao amin'ny tanàna Sodom. Ireo anjely ireo dia nitariny Jibril alayhi salam miaraka amin'ny anjely maromaro izy ireo handeha hamotika an'izany tanàna zany. Saingy talohany nandehanan'izy ireo hamotika an'izany tanàna zany dia nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandalo tao amin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam izy ireo, satria mpaminany Lot sy mpaminany Ibrahim dia niaina tamin'ny vanim-potoana anankiray, ary ihany koa ny Ibrahim dia rahalandray ny mpaminany Loto alayhi salam. Ka ireo vahoakana ireo anjely ireo mialohany andeha hamotena ny tanàna Sodom dia nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala nitondra vaovao mahafaly ho an'ny mpaminany Ibrahim sy ny vadiny Sara tamin'izay fotoana zay. Ary mitantara ny Qur'an manao walakad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salaman. Rehefa tonga tao an-tranon'ny Ibrahima alayhi salam ireo vahiny nitondra vaovao mahafaly dia niteny izy ireo hoe assalamu alaikum, niarahaba ny mpaminany Ibrahim sy ny vadiny Sara tamin'izay fotoana zay. Qala salam, ary namaly ihany koa Ibrahim hoe wa alaikumus salam. Fama labisa an ja'a bi'ajlin samin, avy ny nanao salamy ireny anjely ireny dia niazakazaka mpaminany Ibrahima alayhi salam. Ary zany ho lesona ho antsika rehefa misy vahiny tonga ao aminao, aza nitaniana hoe iza izy, inona ny antondiany sy ny tany, fa karakarao aloha zavatra zay tokony atolotra ho azy ireo rehefa aveo manontany ny antondiany ianao. Ka natao mpaminany Ibrahima alayhi salam niazakazaka izy tamin'izay fotoana zay nandeha nitady ondry matavy anankiray, de noetiny na zanak'omby matavy anankiray, de noetiny zany no karakarainy zany ary natolony an'ireo anjely ireny. Ary tamin'izay fotoana zay vao izy nantany inona ny antondianareo. Dia mayara malala fa ny anjely dia tsy mihinana ary tsy misakafo zany anjely zany satria manompany Allah ihany no asan'izy ireo. Falamma ra'a aydiyahum la tasila ilayhi nakirahum fa awjasa minhum khifa. Rehefa nahita mpaminany Ibrahim alayhi salam fa ireo anjely tsy mety misakafo ary tanin'izy ireo tsy manatona zany sakafo zany, dia nanomboka natahotra izy ary nantany iza marina ary ireto olona tonga mivahiny ato amiko ireny. Dia namaly ireny anjely kalu la takhaf, aza matahotra anao, inna ursilna ila qaumi Lut. Zay dia anjely nirany Allah subhanahu wa ta'ala handeha amotika tanànany izay misy ny mpaminany Loto alayhi salam. Dia niteneny ny mpaminany Ibrahim amin'ny andininy masina hafa ao anatin'ny sura hafa hoe inna fiha Lutan, amin'ny tanàna iny ka misy Lot, tandremanareo sao dia ndeha amotika anazy. Dia namaly ireo anjely kalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiannahu. Zay dia mahafantatra iza daholo ny olona amin'ny tanàna iny ary ho avotanay izany mpaminany Loto izany wa ahlahu sy ny fianakaviany sy izay olona miaraka aminy illa mra'atahu, afa-tsy ny vadiny ihany no tsy avotanay amin'izay fotoana izay. Ka rehefa niresadresaka tamin'ny mpaminany Ibrahima alayhi salam ireo vahiny na ireo anjely tonga tao aminy, dia rehefa niditra i Sara tamin'izany trano zany ary teo ampitsanganana izy dia nitsiky, tenen'ny Qur'an Karim wa amra'atuhu qa'imatun fadahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min warai Ishaqa Yaqub. Rehefa niditra i Sara tamin'izany toerana izany ary nitsiky teo ampidirana
de teo ireo anjely nanome vaovao mahafaly fa omenay zazalahy anankiray antsoina hoe Sara ianao afaka fotoana voy izany no didy avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Midika zany ireo anjely andiana sazy ny tanànany Sodom na tanàna anisan'ny vahoaka mpaminany Lot alayhi salam de nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala mialoha tao amin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam ary nanome vaovao mahafaly azy sy ny vadiny fa ahazo zanaka ao anatin'ny fanterana antsoina hoe Ishaka izy ireo. Zany dia valiny sobra na ny fiaretana nanany mamantsika Sara tamin'izany fotoana zany satria tsy niteraka ny vadiny mpaminany Ibrahim alayhi salam ka noho ny fiaretana be teo aminy de novaliny Allah subhanahu wa ta'ala izany zavatra izany. Taorian'io raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam de niteny i Sara manao hoe qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Magaga ozy izy hoe zave avita mbola iteraka nefa zay efa ramatoa antitra be ary io vadiko ozy izy efa antitra mihoatra ana. Inna hadha la shay'un ajib. Zavatra mahagaga izany. De namaly reny anjely manao qalu ata'jabina min amri llah rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahla albayt. Magaga venao amin'ny didy amandalany Allah subhanahu wa ta'ala ny famindrampony Allah sy ny fitiavany dia anarotsany amin'ity trano na fianakaviana misy anareo ty. Zay no tenin'ireo anjely ny vantana tamin'ny Sara tamin'izay fotoana zay. Hafaliana ho an'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam ary hafaliana ho an'ny Sara satria ny Ishaka no niteraka ny Yakob ary Yakob no nanome taranaka n'ireo zanaka Israely izay mpaminany fo taoriana zany. Zay nahafaly ny mamantsika Sara tamin'ny fahazahoana izany zanaka la anankiray zany ary valy ny fiaretana zay niainany nandritra ny fotoana maro ka hatramin'ny fahanterana no nahazo an'izany zaza an'izany. De rehefa aveo tonga ndray niala tao amin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam ireo vahiny na ireo anjely tamin'izay fotoana zay nitodidoa tany amin'ny tanànany Sodom. Ka rehefa tonga izy ireo tao Sodom dia nivantana avy hatrany tany amin'ny mpaminany Lot alayhi salam. Rehefa tonga tao izy ireo de nandondona ary napidiry ny mpaminany Lot alayhi salam. Inona ary ny zavatra zay nitrano? Araka mivolazantsika teo ireo anjely amin'ny endrika olombelona tsara tare ary mendrika izy ireo tonga tao amin'ny mpaminany Lot alayhi salam. Ny asa loha mafy mpaminany Lot alayhi salam satria fantantsika fa io vahoaka io dia raha vao mahita lehilahy tsara tare de mila iarahana izy ireo amin'izay fotoana izay. De inona zavatra zay nandalo? Le vady mpaminany Lot mihitsy vao nahita an'izany lehilahy tsara tare maromaro zany de niazakazaka izy nandeha tamin'ireo vahoaka io ao aminay ao misy vahiny tonga vaovao tsara tare lehilahy bogosy nitongava nareo ka nivory teo ivelany tranony mpaminany Lot alayhi salam ireo vahoaka rehetrarehetra. Rehefa nivory teo amin'ny tranony mpaminany Lot alayhi salam ireo vahoaka milan'ireo anjely de niteny mpaminany Lot alayhi salam manao ya qaumi haula'i banati hunna athhar lakum wala tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid. O reo vahoakako, io zanako vavy ireo raha ohatra ka tia hanambadiny ireo ireto no mendrika ho anareo ny zanako vavy raha ohatra ka tia hanambadiny ireo. Aza alaina baraka za manoloana an'izany vahiny tonga ao amiko izany. Moa ve tsy mba misy olona meritreritra aminareo, tsy mba misy olona matotra aminareo ka ny vahiniko indray no andeha analanareo baraka ny tenako nefa ny zanako vavy mipetrapotsiny io tsy alainareo vady. Inona ny zavatra zay nahazo anareo? De inona mivaly tenin'ireo vahoaka? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika wa innaka la ta'lam ma nuriid. Inona moa idirana amin'ny zanakao vavy ry Lot? Efa hitanay amantona n'ireo zanakao vavy. Tsy misy idirana amin'izay fa ny antondianay eto efa fantatrao inona zavatra nitadiavinay. Dia ireo vahininao izany. Ny asa loha mafy i Lot alayhi salam. Vaika asa loha izy tao anatin'ny trano ka hitany ireny anjely reny ny fiasan-doha mafy nahazo any mpaminany Lot alayhi salam. De niteny izy ireo eo na hoe qalu ya Lot inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa arsil bi ahlika bi qit'in min al-layl wala yaltafit minkum ahadan illa imra'atak
innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Rehefa nahita ireo anjely fa niasa lomafy mpaminany Lot dia niteny manao ry Lot, avelao ireo olona ireo, avelao ireo vahoaka ireo, fa izy ireo dia tsy havita hanao nininona aminay akory satria zahay iraky ny tomponao. Teo vao nahafantatra i mpaminany Lot fa kay anjely ireto olona zay tonga tao aminy ireto. Teo vao tony i mpaminany Lot rehefa niteny an'izany hoe tsy havitanao nininona aminay, tsy havitanao zavatra aminay satria zay iraky ny tomponao avy andeha andravany ity tanàna izay misy anareo ty. Fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wala yaltafit minkum ahad. Ka noho izany didy milatsaka avy amin'ny Allah, andananao ry mpaminany Lot alayhi salam, omaniny entanao rehetrarehetra sy ny vahoaka miaraka aminao sy ireo mpino miaraka aminao hivoaka nyty tanàna ty amin'ny alina, ary rehefa eo ampivoana nyty tanàna ty izy ireo dia tsy mahazo mitodika ahita ny sazy sy ny fanasaziana anireo vahoaka amin'izany, tsy mahazo mitodika nizaniza miaraka aminao. Inna maw'idahum as-subh, ny fotoana ifanomezantsika amin'izany dia ny maraina vao mangiran-dratsy. Alaysa as-subh biqarib, efa tsy elany izany maraina vao mangiran-dratsy zany. Ka miomananao ry mpaminany Lot alayhi salam. Niomana i mpaminany Lot alayhi salam, rehefa nahita an'izany vadiny nanontany misy inona dia nambara azy. Niomana ihany koa ny vadiny niaraka ny mpaminany Lot, marina fa i vadiny mpaminany Lot sy vadiny mpaminany Noa alayhi salam dia tsy mpino islam, tsy nanaraka ny sorodanana, fa mifanohitra an'izany nanoditra lay fiantsona zay nataony mpaminany Lot sy mpaminany Noa alayhi salam. Ka mba niomana ihany koa izy tamin'izay fotoana zay. Ka rehefa nandeha ny fotoana tonga ny saziny Allah maraina vao mangiran-dratsy dia nivadiny anisan'ny nitodika, ka teo izy dia tratra ny sazy izay nahazo anireo vahoakany mpaminany Lot alayhi salam. Qur'an Karim tantara manao falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud. Sazy nahazo ny vahoakany mpaminany Lot alayhi salam dia anakroa. Ny voalohany amin'izany dia niteneny Allah subhanahu wa ta'ala, navadika anay ny tanàna io ny ambony nataonay ambany. Zany navadika ny ambany nataonay ambony, ary ny ambony nataonay ambany navadibadika ny Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril navadika ny Jibril alayhi salam tamin'ny elany izany tanàna ny Sodom zany, ka nivadibadika ny ambony nandeha ambany, ny ambany niakatra ambony. Ary tsy vitan'izany wa amtarna alayhim matara, ary nandefa ny Allah subhanahu wa ta'ala orana wa amtarna alayhim hijaratan min sijilin mandud, ary nalefanay orana vato avy any an-danitra mitoraka azy ireo feno afo izany potipotika ny tanàna ny Sodoma tamin'izay fotoana zany. Ary vady mpaminany Lot alayhi salam rehefa nitodika dia tratra an'izany fanasaziana niaraka tamin'ireo vahoaka ireo. I mpaminany Lot alayhi salam sy ireo mpino islam niala teo amin'ny tanàna, maheno feon'izy ireo mikika mitaraina mangataka vonjeo, nefa tsy misy azo atao satria efa tonga ny fanasaziana ny Allah subhanahu wa ta'ala, tsy avitranao raha tsy nino any mpaminany Lot alayhi salam. Usawa matana inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bibaid. Zany rehetrarehetra zany afatra avy amin'ny Allah. Nirikety ny tao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim, ary olona mpanao tsindry azo lena na ihany koa tsy nanaja ny didy amandaran'ny Allah dia mbola horendrika aropotika manoloana ty fiainana eto ambony tany. Zay ngamba no ambangovangony tantara mpaminany Lot alayhi salam, potipotika ny vahoakany Sodom ary maty avokoa izy ireo. I mpaminany Lot sy ireo mpino ihany no avitra tao anatin'izany. Zay ngamba no namarina ihany koa ny tantarany mpaminany Lot alayhi salam. Fa ny lesona azontsika tsoana ho antsika rehetra, io anisan'ny fahotana lehibe zay niaina ny vahoaka mpaminany Lot, efa miverimberina ihany koa izy io amin'izao fotoana izao. Paritaka maneran'izao tontolo izao, misy firenena maro efa mankatoa n'izany fanambadian'ny lahy sy ny lahy zany, fanambadian'ny vavy sy ny vavy zany, fa ny finoana Islam tsy manaiky an'izany. Finoana Islam tsy manaiky an'izany, ary manameloka an'izany na inona ny antony, na inona ny antony dia manameloka ny tanteran'ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy ary ny fanambadian'ny vavy sy ny vavy. Nipetrahanao amin'ny mahavoajanahary ianao, ny lahy manambady vavy, ny lahy manambady vavy, fa tsy misy mihitsy zany hoe moins plus
tokony hiaraka fa tsy misy zany moins sa moins na plus en plus zany. Nianatra fizika atsika ny plus en plus raha vao fanatona de mipoaka na mitselatra na ihany koa manome circuit tahaka an'izany ihany koa ny fiainana. Raha ohatra ka ny lahy sy ny lahy no hitrandray, tsy misy fandriam-pahalema, tsy misy an'izany fiadanana zany fa loza ateraka an'izany. Ary tsy vitan'izany fa ny sazy zay mety andry azy ireo any an-danitra any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mbola ho mafimafin'izany raha iona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Atsipy ny teny ho an'izay manan-tsaina, atsipy ihany koa ny tady eny an-tagnotry ny omby, fa ny teny dia atsipy ho an'ny olona izay manan-tsaina. Zay angamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao manaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.